Nototsaina tetsy Antaninarenina androany maraina kosa ny etsika fahampafatarana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa SCOP na ny fanarahamaso eny fotony mikasiky ny kalitao ny raharaham-panjakana eto nivon'ny firenena. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Antaninarenina ny tetikasa SCOP na fanarahamaso eny fotony mikasika ny kalitao ny raharaham-panjakana. Tanjona kendrena amin'ity tetikasa ity ny fanatsarana ny fitantanana ireo famatsimbola ho an'ny gouvernement mba hisian'ny fanatsarana kokoa ny raharaham-panjakana. Ny fiarahamonim-pirenena amin'ny alalan'ny hetsika roa no anatanteraka ny fanarahamaso mahaleo-tena amin'ity tetikasa SCOP ity ary commune misy 200 manerana nosy no anatanterana ny tetikasa raha ny fanabarana nataony teo anivo ny fiarahamonim-pirenena roa androany. Fanarahamaso eny fotony ireo tolotrasa atao eny amin'ny sabatra raharaham-panjakana eny fotony izany hoe eny anivon'ny commune sy eny anivon'ny fampianarana. Ny fanarahamaso dia efa misy ny fanarahamaso mahazatra fa amin'ity tetikasa SCOP ity kosa zany ny fiarahamonim-pirenena izay soloan'ny hetsika roa no anao izany amin'ny alalan'ireo ratsamangaika eny fotony rehetra. Anao ny fanarahamaso zany hoe manahoana ny fitantanana ny raharaham-panjakana ary manahoana ny fahafahampon'ireo mpisitraka ireny raharaha ireny eny fotony. Dia efa nanomboka tany amin'ny 14 ny tetikasa fa zao zany vao tena anomboka ny fidinana eny fotony dia izay no anaovana izao hetsika androany izao ho fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa. Marina fa mbola tsy nisy ny asa vita nandritra roa taona izay fa mbola fiomanana teo amin'ny lafiny teknika no natao mbola isan'ny fampahafantarana ny vokatry ny asa ary ny ambaran'ireo tompony andraikitra.